Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamerahantsika ary avako malala tratra ity alatsinainy fahavalina ambin'ny folo ny volana May ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky nomery toko faha 110, nomery toko faha 110, andininy faha 420 ka hatramin'ny andininy faha 720 aminaran'i Jesosy. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangona fitopolahy tamin'ny olon'ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranonay. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona fitopolahy. Ary raha mbola nitoetra teo amin'ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roalahy nijanona teo an-toby, Elidada no anarany anankiray ary Medada no anarany anankiray. Ary ny fanahy nitoetra tao aminy. Ary isan'izay voasoratra izy roalahy, nefa tsy mba nankeo amin'ny tranolay dia naminany teo an-tombo izy roalahy. Ary nisy zatovo niazakazaka dia nilaza tamin'i Mosesy ka nanao hoe Elidada sy Medada maminany etsy an-toby. Ray masino, manao ansinanay amin'ny fahamarinana. Teninao ny fahamarinana. Amen. Ity boky nomery toko faha 110 ity dia fantatsika fa mitantara ny fiainan'ny zanak'Israely tany an'Efitra. Ary amin'ity mofinaina am-piarahana antsika ity dia namaha-olana noho ny fahasairanana Mosesy. Mosesy zany dia tototry ny asa satria izy ny mpitarika, dia be dia be ny olona izay nitaraina, be dia be ny olona izay nila torohevitra, be dia be ny olona izay nila fanampiana taminy, ka dia namory olona fitopolahy Mosesy mba hanampy azy amin'ny fikarakarana ny fandaminana ny vahoakan'Andriamanitra izay anapitrisany nivoaka ny tany Egypta. Fa izay entina mampahery antsika amin'ity andininy ity dia andininy faha 420. Nisy roalahy nijanona teo an-toby, Elidada no anarana anankiray ary Medada no anarana anankiray. Inona ny zavatra nitranga ho fampahelezana antsika? Rehefa naka fitopolahy Mosesy hanampy azy, nifantina fitopolahy, nanao antsoavo ka nisy fitopolahy nanolo-tena, nisy fitopolahy nomena Andriamanitra azy hanampy azy, dia nisy kosa roalahy novorian'i Mosesy zany ho ao amin'ny tranolay, ny fihaonana ireo olona fitopolahy izay nofantenana ireo, nalaina tamin'ny orin'ny Israely ireo, dia nampitoerina manodidina ny tranolay, dia nomena Andriamanitra ny fanahiny, dikany hoe nalaina avy amin'ny Mosesy ilay fanahy dia milaza manao hoe milaza fiombonana, milaza hoe ny toe-tsain'i Mosesy no ho toe-tsaina ireo olona ireo, ny fahendren'i Mosesy dia ho fahendrena ireo olona ireo, fa tsy hoe ilay fanahy koa no nizarazaraina. Fa ny tia nampitaina dia lay hoe ny fanahy tao amin'ny Mosesy, zany hoe ny fahendrena tao amin'ny Mosesy no hitoetra ao amin'ireo olona ireo, nomena Andriamanitra ireo olona ireo. Mba tsy hoe isara-tsaina amin'ny Mosesy ireo fitopolahy ireo, na tsy hitovy hevitra amin'ny Mosesy ireo fitopolahy ireo, fa ho toy ny hanohy ny asan'ny Mosesy ireo fitopolahy ireo. Fa izay nanaitra dia izao, nisy roalahy izay tsy tonga teo amin'ny tranon'ilay fihaonana araka ny fandaminana, Elidada sy Medada ireo. Tsy tonga izy. Asa nanakaiza izy roalahy reto, nanakaiza fa tsy niaraka vory tamin'ny olona izy. Taraiky izy asa variana tany an-tsavy izy, sa inona no nahavariana azy, nefa izy roalahy reo dia isan'izay tokony nofantenana mba hanampy an'i Mosesy. Dia rehefa tonga ny fotoana namina an'iny rehetra dia mba namina any koa Elidada sy Medada. Inona no tiany boky nomery asehony teny Jaotra Masina ity? Voalohany indrindra dia izao, ny mahampaminany dia fiantsoana. Ny mahampaminany
dia ny fiantsoana antson'Andriamanitra ny mahampaminany. Ary io antson'Andriamanitra io dia miantefa amin'ny olona. Ny zava-dehibe zany tsy izay mety ho ataon'ny olona naiza naiza, fa lehibe lavitra noho izay mety ho andraikitra misy antsika ny antson'Andriamanitra ny mahampaminany. Izy ro lahy zany asa zay nalehany na taiza na teo ampanaovana inona izy fa izao izy io kosa izy ro lahy zany de isan'izay vao antso lehibe lavitra noho izay mety ho ataon'ny olona ny antson'Andriamanitra dia nanona ny antso izy mirahalahy ary dia nandray ny antso moa izany fa tsy tafaraka tamin'ny namany dia rehefa tonga ny faminaniana de naminany izy. Hoy tsika manao hoe zava-dehibe ny mahampaminany. Ny mahampaminany de avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'olombelona. Raha avy amin'olombelona ny mahampaminany de tsy naminany Elidada sy Medada, fa avy amin'Andriamanitra ny faminaniana ka dia teny ampanaovan-javatra teny izy tsy niankina tamin'izay zay zavatra nataony teny ny faminaniana. Ary ray mahafahasoavana ny faminaniana. Ny faminaniana dia fahasoavan'Andriamanitra. Raha mitenitsika hoe faminaniana amin'izao andro ankehitriny zao dia ny toriteny, ny fampianarana, ny fiangonana no mpaminany. Ary dia izany fiangonana mpaminany zany izany ataontsika hoe fiangonana mitory ny fitiavan'Andriamanitra, mitory ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra any de zao tena Andriamanitra no mividy azy, Andriamanitra no mampiteny azy. Fa zavatra faharoa zay aseho ny etediny tsotra masina de zao hotsika manao hoe Elidada sy Medada dia tsy tao amin'ny tranon'ilay fionana fa ny olona rehetra tany amin'ny tranon'ilay fionana, fa Elidada sy Medada kosa dia naminany teny atoby, teny amin'ny vahoaka, teny amin'ny olona rehetra teny, tsy tafaraka tamin'ny namany tao amin'ny tranon'ilay fionana fa mbola naminany ihany izy. Zany hoe tsy miankina amin'ny toerana akory ny asan'ny fanan'Andriamanitra. Ny faminaniana tsy miankina amin'ny toerana, zany hoe ny fanahy masina zany teo izay tao amin'ny Elidada sy Medada de tsy hoe rehefa tsy teo amin'ny tranon'ilay fionana izy de tsy naminany akory, fa lehibe lavitra noho ny tranon'ilay fionana ny asan'ny fanahy masina. Tratray mantsy ny olona mety mieritreritra manao hoe raha tsy tonga ary amin'ny toerana ohatr'izao, mifamatotra amin'ny toerana ohatr'izao, tsia ny fanahy masina de zao mahaleo teny fa tsy miankina amin'ny toerana. Rehefa hiteny Andriamanitra naiza ny misy ny olona de afaka miteny Andriamanitra. Fa tsy hoe satria tsy teo amin'ny tranon'ilay fionana akory Elidada sy Medada de ny laviny izy. Tany atoby izy fa naminany ihany, nitovy tamin'ny namany ihany. Betsaka ny olona indray no mihazakazaka manao pelerinage ary mandany vola ary mihefitra fa tsy ratsy akory ny fanaovana pelerinage sanatria de sanatria tena ilaina. Misy mandeha mihazakazaka maka-ry hoe mitady ny fanahy masina ary amin'ny toerana ohatr'izao, tsy hoe tsy ilaina akory ny famonjena ireny toeram-pivavahana maro samihafa mety ho mahazatra na heverintsika ho mampisy fifatohana ireny, fa tsy midika akory hoe rehefa tsy eny ianao de tsy afaky ny andray ny asan'ny fanahy masina. Asehony nomery fa Elidada sy Medada de tsy tafaraka tamin'ireo namany, saingy naminany ihany izy satria tian'Andriamanitra ho tsapatsika fa izao Andriamanitra lehibe lavitra noho ny toerana. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny toerana, tsy mivavaka amin'ny toerana akory isika, tsy manompo toerana akory isika, fa manompo an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra de zao amin'ny toerana rehetra. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra de zao ny antso. Ny faminaniana zany de zao, na ny mahampaminany de zao antson'Andriamanitra. Antson'Andriamanitra zay Andriamanitra ihany no miasa ho amin'ny mpanompony. Tsy miankina amin'ny toerana ny antson'Andriamanitra fa miankina amin'Andriamanitra irery ihany. Fa aty fahatelo zay aseho ny etediny tsotra masina ety momba ny Elidada sy Medada zay lasa mpaminany teo dia nisy zatovo nahita azy de niazakazaka tany amin'ny Mosesy izy ary nilaza manao hoe atsy ananana tsy misy mpaminany, Elidada sy Medada maminany ao izy. Zany hoe rehefa nahita any Elidada sy Medada ho naminany ty zatovo ity de nanaiky ny mahampaminany azy. Ary rehefa malala ny zava-dehibe amintsika protestanta, itsika de resy lahatra fa ny antson'Andriamanitra
de avy amin'Andriamanitra. Fa ny antson'Andriamanitra de zao eken'ny olona koa maha olom-bo antso anao. Eto zany dia Eldada sy Medada nitoy ny tantara rehetra fa tsy eo ty zatovy ty any te resy lahatra fa tena mpanompon'Andriamanitra Eldada sy Medada na de tsy tafaraka tamin'ny olona tany an-tranolay fiorana risy. Zany hoe ny fiangonana dia mahafantatra ny olom-bo antso satria fanahy iray ihany miasa ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny mpitoriteny na amin'ny mpanompon'Andriamanitra ka dia manaiky izay antson'Andriamanitra izay ny fiangonana. Tandray mametra-panontaniana ny olana indray rehefa hoe fa maninona kay no misy fifidianana ao amin'ny fiangonana, fa maninona no misy fifidianana, fa maninona indraindray no misy latsabato atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Ny antony de zao, raha misy olom-bo antso anankiray mahatsapa ny antson'Andriamanitra izy, fa tsy izy ihany no tokony hatsapa ny antson'Andriamanitra fa ny fiangonana koa de mila mahatsapa fa mpanompon'Andriamanitra izy. Ka ny fifidianana zay atao dia resy lahatra ny fiangonana fa ny olona anankiray dia tena mandray ny antson'Andriamanitra de zay le fifidianana. Tsy ampy zany milaza manao hoe za mpanompon'Andriamanitra tena ndre ny antson'Andriamanitra de za pastera de za mopera de za presbitera de za zao ka dia ao nareo ataoko batisa, ao nareo ametrahako tanana, ao nareo mihain'ny toritenyko, ao nareo mihain'ny fampianarana. Tsy zay loatra amitsika fa amitsika de zao enao nandre ny antson'Andriamanitra fa nahay raha ihany miasa ao aminao sy eo amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra reo ka raha tsapan'ireo vahoaka an'Andriamanitra reo fa tena mpanompon'Andriamanitra ianao de ekeny. Izay le hoe sedraina koa ny antson'Andriamanitra fa tsy hoe misy olona anankiray miteny fotsiny hoe za nandre ny antson'Andriamanitra de manaiky an'izay ny fiangonana. Eny tokoa zava-dehibe ny fahatsapanao, maha olom-bo antso anao fa ny fiangonana koa mila mahatsapa fa tena vao antso marina ianao. Ary satria fanahy masina iray ihany miasa ao aminao sy miasa ao amin'ny fiangonana de mifankahazo tsara zany ny resaka aminao hoe ay tena mpanompon'Andriamanitra marina. Ary zay ny dikany antsoina hoe fifidianana. Mila manaiky ny olona, mila resy lahitra ny olona fa zao tena vao antso marina tokoa ianao. Dia eto zany andiny tsotra masina izany de asehon'ny boky Nomeriny hoe lay zay tovolahy rehefa nahita any Eldada sy Medada de resy lahatra manao hoe tena maminany tokoa izy ary nampahafantatra ny Mosesy izy manao hoe misy mpaminany ery. Eldada sy Medada de naminany. Fantatray fa olon-tsotra teto aminay teto ito, fantatray fa olona ohatranay eny fa zao maminany izy ao. De nanao tatitra tamin'ny Mosesy ilay zatovo. Rehefa malala mampianatra antsika ity andiny tsotra masina ity ny amin'ny fifamatorany fanahy masina ny antson'Andriamanitra ary ny fiangonana. Reo dia tsy afa-misaraka mihitsy. Ny antson'Andriamanitra de zao tonga amin'ny olona ao anatin'ny fiangonana izy ary tsy misaraka amin'ny fiangonana izy. Raha tena ny raharay antson'Andriamanitra marina ny olona de ny antson'Andriamanitra tsy mampisaraka ny olona amin'ny fiangonana, tsy mampiataka ny olona amin'ny fiangonana fa mamerina ny olona ao amin'ny fiangonana. Izy roa lahy amin'ny fotoana io tsy tafaraka tamin'ny be sy ny maro saingy Eldada sy Medada zany io fa rehefa tonga ny antson'Andriamanitra, tonga ny fanahy mason'Andriamanitra de io fa ho avery ny asan'Andriamanitra, ny antson'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana izy. Afaka malala amin'ity andiny eto am-piaratanantsika ity de zao manao zava-dehibe ny faminanian'Andriamanitra. Tsy manompo toerana akory isika, zava-dehibe ny toerana fa izao rehefa miasa Andriamanitra de naiza de afaka miteny aminao izy. Naiza misy ianao na anaty fiarakodia, na anaty fiara-pitaterana, na ao amin'ny birao, na any amin'ny efitrano fandriana, na any an-tokantrano, na any am-piasana de zao afaka miteny amin'ny toerana rehetra Andriamanitra. Tsy hoe tao amin'ny tranonay fiorana ihany Andriamanitra no miteny, tsy ao amin'ny tempoly Andriamanitra no miteny fa zao afaka miteny, afaka miresaka, afaka mampahery anao Andriamanitra amin'ny toerana rehetra zay misy anao. Misy Eldada sy Medada irain'Andriamanitra afaka miteny aminao amin'ny toerana rehetra. Eny Antoby eny amin'ny vahoaka Eldada sy Medada no ndahan'Andriamanitra. Tika zany re afaka malala zavatra roa matoky isika fa ny Andriamanitsika de Andriamanitra manakaiky etsika, miteny amitsika, mampahery etsika, tsy manary etsika fa mitaridarana atsika. Ny Andriamanitsika
Jesosy Kristy tompo izay mahataony azy fijaliana dia Andriamanitra nitoetra tamin'ny olona, nampahafantatra ny olona, niteny tamin'ny olona, nanolo lalana ny olona, nampaherin'ny olona, ary tsy miofo zany Andriamanitra zany. Fa mbola zay ihany izy mandrakakehitry. Mbola eo akaikinao, miteny aminao, mampianatra anao, tsy voafetra ny toerana, tsy voafetra ny fotoana, fa izao miteny amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Ary manana anjara amin'izany. Fa izao koa Andriamanitra koa dia mifidy ny mpaminany mba ho fiasana velona eo am-pelantanany. Noho izany ianao izay mandre ny antson'Andriamanitra dia atao amin'ny tompo hizaza ny antson'Andriamanitra zany n'aiza misy ianao. Tsy voafetra ny toerana, fa ny antson'Andriamanitra izay anirahany ianao dia izao tanterahiny ho ao aminao mba hitorianao ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, amin'ny toerana rehetra izay misy ianao. Fa aza mieritreritra manao hoe ianao no mifidy ny toerana, fa Andriamanitra no mifidy ny toerana itenenanao. Andriamanitra no mamaritra ny toerana itenenanao, mamaritra ny toerana amin'aninao. Andriamanitra no manangana ny fiangonana, Andriamanitra mampiorina ny fiangonana, Andriamanitra no mifidy ny toerana iasan'ny fiangonana. Fa rehefa miasa Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia ny fiangonana no miteny ny sitrapon'Andriamanitra. Fa manomboka ny herinandro sika fahasoavana ny dika dedinitsotra masina ity. Fahasoavana tsy miankina amin'ny fahendren'olombelona, fahasoavana miankina amin'Andriamanitra reriana. Ka rehefa mitahy ianao Andriamanitra dia n'aiza misy ianao dia afaka mitahy ianao mandrakariva izy. Tsy miankina amin'ny toerana, tsy miankina ny antom-pisiana, tsy miankina amin'ny andraikitra, tsy miankina amin'izay maha anao, fa rehefa miasa Andriamanitra dia mampitosaka ny fahasoavany aminao, ka n'aiza misy ianao dia matoky. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra afaka mahatratra anao amin'ny fotoana rehetra izay tian'Andriamanitra hanomezany izany. Ivavaka isika. Tompo ao misaotra anao izay ny amin'ny soratra ao masina izay mampahery anay, mampiorina anay amin'ny finoana. Ny soratra masina izay manome toky anay fa ianao Andriamanitra dia amin'ny toerana rehetra. Tsy voafetra ny toerana anankiray, fa mahita ny olona rehetra amin'ny toerana rehetra, mahita izay nofidinao ary mampahery izay nofidinao, maniraka izay nofidinao eny anivon'ny fiarahamonina. Misaotra Tompo amin'izay iraka nampanaovinao anay sy ampanaovinao anay, mitahy anay Tompo ary mandrakofa ny fahasoavanao amin'ny fiainanay. Manomboka herinandro vaovao zay dia taio Tompo, ahatsiaro fa ny fahasoavanao dia afaka mahatratra ny fiainana isan'andro. Me fahasalamana sy heri-tanjaka izay mamakivaky ity herinandro vaovao ity, ary atao fiasam-pahasoavana eo aminao ny fiainanay, ny fanoloran-tenanay. Meo anay ny fahasalamana, hery, tanjaka, fiadanam-po sy fifaliana. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny mpiarabelona aminay Tompo. Ataovy mandre ny antsonao, ataovy miavao amin'izao herinandro vaovao zao. Tokantrano sy ray manaraka zao mofinay zao Jesosy. Taio ary omeo ny isambatan'olona izay riny fo ka mahasambatra azy. Saotra Jesosy. Amen.